Tena hoe andrasanay avy aty amin'ny faritra raha amiko manokana na eo ara misy ny ankizy hoe voaka tamin'ny sekoly fampiofanana ny asa fanaovan-gazety, eo ihany koa ireo tao anatin'ny asa no nampitombo fahaizana ilaina ihany fampiofanana, zay ny tena andrasana. Ampitovian-jo ny mpanao gazety rehetra, ny indrindra zany aty amin'ny faritra satria matetika zany ao andrenivohitra foana no saika mahazo izay hoe zo feno amin'ny mampanao gazety izay, aka ohatra tsika hoe eo amin'izay hoe fiarovana sy ny fampitoviana ny mpanao gazety rehetra amin'ny resaka fampitam-baovao sy ny tsara ho fantatra na ao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany na amin'ny sehatra hafa ihany koa. Ametraka ny lanja sy ny asa ny mpanao gazety izay efa hitantsika fa somary goragora tato ato izay dia ihany koa mba ampisy ny tanjaka mba hoery faefatra eto amin'ny firenena marina zany ny fanaovan-gazety sy ny asa fanaovan-gazety, satria betsaka ny olona mbola tsy mahafantatra ny tena ny asa fanaovan-gazety nefa dia miaro ny vahoaka sy mampita hafatra avy any amin'ny mpitondra zany ny asa mpanao gazety, ary koa mba ametraka ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpanao gazety sy ampitombo ny traikefa mpanao gazety ihany koa.